Merina fiarabana nareo rehetrarehetra manaraka ny page Facebook ny Météo Madagasikara. Vaovao ifampizarantsika mahakasika an'ilay rivo-doza fa mialohan'izay dia makahery an'ireo zay tao hoe tradoza zany tamin'ity fandalovany rivo-doza na Helovagy ity indrindra tany amin'iny ilany atsinanany Nosy iny. Tamin'ny 12 ora alina teo zany izao dia tany amin'ny distrikan'ny Fanadina no nisy ny ivony lay rivo-doza Batsiray. Ny anenany heriny 30 km isan'ora ny rivotra nentiny raha natafiotra 70 km isan'ora. Miakandrefana izy ary mahafaka eo amin'ny 20 km isan'ora eo. Noho ny diany hatrany izy zany amakivaky ny tany Madagasikara ny oalina ary vokan-dranomasina rapitsa zany hoe averina hatrany zany zay any akaikaiky ny faritra tsy mandrefana any izy mivoaka an-dranomasina ho an'ny rapitso izay. Ny orana sy ny rivotra mitohy hatrany ho an'ireo faritra nazo ny filazana miloko mena aloha zany izay faritra izay dia ny any Avadivavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mangoro, Itasy, Vakinankaratra, Moronmania, Matsiatra Ambony, Iorombe sy ny distrikana Ambohitra Atrimo, Manjakandriana, Antananarivo, Avaradrano sy Atsinondrano, Antananarivo renivohitra ary ny any Andramasina. Filazana miloko mavo kosa satria dia efa mikisaka miakandrefana ilay rivo-doza ka manambana ny faritry Bongolava, Menabe, Atsimo andrefana, Anosy, Androy ary ny distrikany Antsalova. Ireo zany zao mahazo ny filazana miloko mavo. Entanina hatrany ny mponina zany hitandrina satria dia mamakivaky ny tany Madagasikara ilay rivo-doza na miena ny heriny. Mbola azo lazaina fa mafy zany 30 km isan'ora zay misy tafiotra hatrany amin'ny 70 km isan'ora izay. Izay aloha ny azo pitaina indray fa miverina eto ihany zay rehefa misy vaovao azo ifampizarana.